Arainao ny Alatsinainy hatramin'ny Zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akiraka vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voalohany tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny Alatsinainy hatramin'ny Zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akiraka vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny Alatsinainy hatramin'ny Zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akiraka vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voalohany tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny Alatsinainy hatramin'ny Zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akiraka vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny Alatsinainy hatramin'ny Zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akiraka vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voalohany tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny Alatsinainy hatramin'ny Zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akiraka. Alleluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray rasana vavimalala no ionana amintsika amin'izao fotoana izao. Alleluia. Falibe mihitsy tena komena aminao eto androany ary dia manonona ny fiadanan'ny Tompo ho antsika tsirairay avy izay tratrantsy eto amin'ity androany ity. Raha androany vao miaraka aminay dia tehiteny aminao hoe tonga soa ianao ary koa tsy kisendrasendra koa no natogavanao eto fa tena misy raha ilan'ny Tompo anao. Alleluia. Ka dia tahiny Tompo tsika menakavy tonga soa dia maharetatra amin'ny farany. Tsy kisendrasendra ho any atogavanao eto fa tena misy raha ilan'ny Tompo anao ary efa voalahatra izao zavatra rehetrarehetra izay lalovanao eto izao mahatonga anao eto androany. Ka dia maharetatra amin'ny farany tahiny Tompo dia tanamaerin'Andriamanitra ny hikasika antsika tsirairay avy. Arabaina koa nareo izay efa paketo alleluia, izay efa paketo foana dia Andriamanitra koa ny hitahanareo ary dia tombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany rasana vavimalala. Androany moa tsika ranabavitsika Rozimina, alleluia. Ranabavy Rozimina no niditra voalohany teto androany dia omena anazy ny tsodrano mahafinaritra be miaraka aminareo rehetra izay any Koweït, any Arabia Saodita, any Chine ary koa any Madagasikara dia any Oman ihany koa. Omena anareo ny tsodrano ary anisan'ny mandray voalohany izany tsodrano izany dia ranabavitsika Rozimina izay niditra voalohany teto androany eo amin'ny bokin'ny Joela, alleluia. Bokin'ny Joela 4:7 ny tsodrano anao androany ranabavy Rozimina sy nareo rehetra izay voatonona teo. Ny tenaandriamanitra manao hoe
Joela 4:20 amin'ny teny anaran'i Jesosy manao hoe amin'izany andro zany dia hipopopotra ranom-boaloboka ny tendrombohitra andrika ronono ny avoana ho feno rano ny loha sandrikan'ny Joda rehetra ary isy loha rano ivoaka avy ao an-tranon'i Jehova ka andeha ny loha sandrikany Sitima. Haleloia. Ny fean'izany fatsika izay tsy tianao fantatra inona ny fean'izany dia tsotra be ny fean'izany izy tsotra anazonao dia fitahian'Andriamanitra amin'ny rarakopana iraradraraka ary dia tena hotahian'ny tompony izy rehetra ataon'ny tananao ny asan'ny tananao hotahian'ny tompo. Haleloia. Fa dia raiso am-pifaliana fa dia izay ny tsodranonao androany ranabavy Rosemina. Narakaraka azy tao Miria tahian'ny tompony ranabavy Miria Madagasikara. Rosemina moa France, Miria Madagasikara. Anitra Corinne France, Israel Chine. Aingolina Andrenasolo France, Jesosy Noely Koety. Andramoka izao Madagasikara. Ary koa tehiteny aminareo hoe io ny pazitsika anareo any Madagasikara, io ny pazitsika vao nisokatra satria dia nasiana ny atao hoe pazy andramoka izao any a Madagasikara, zany hoe mora kokoa aminareo any Madagasikara manaraka ny zavatra rehetrarehetra ao rehefa tena natao ny fandiniana dia nitarina tahak'izay izy ka misy ny atao hoe andramoka izao Madagasikara dia raha betsika andramoka izao Madagasikara izay tsisa moa ny tompony andraikitra voalohany amin'izany fa ranabavitsika mihaja ao Madagasikara. Tahian'ny tompo mihaja, tahian'ny tompo dia ho lasa lavitra be mihitsy ny andramoka izao Madagasikara mihaja ho be mpijery ataona fanahin'olona maro. Fandarana eto amin'ny andramoka izao daholo ihany moa no renareo ao fa nasiana fotsiny izy hoe any Madagasikara no miainga. Razana Monika Koety, Lantony Irina Liban, Tina Rakotoarzaka France, Erikarak France, Kota Léonie Koety, Todraonso France, Angelina Diamant Chine, tahian'ny tompo Razana Zo Sylvie Arabie Saoudite, Mikarandre Malala anadahany ranabavitsika Miria izy any Madagasikara. Tongasoa Marijoa izay tantinany any États-Unis. Lovlitina France, Vaovaniova France, Tozy Jesosy mandrakizay Allemagne. Tongasoa ihany koa Bertsava Koety Andoandry France, Aingolina Rodriguez Arabie Saoudite, Zamina Camaradin'i Jesosy France, Mario Angela Oman, Yama Koety, Ferana Rakoto France, Nashimi Koety, Ajanena Randriamanana France. Tongasoa Zoky Ajanena Randriamanana. Kadaka Malala France, Ajadomona Allemagne. Kekera Andrenasolo, Mamany Mika sy Miria, Ravavin'ny Zoky Marijo Madagasikara. Mahazo anay aty Madagasikara, mahazo nareo ka. Eve Manambotsoa France, tahian'i Jesosy Itodraonso France, Falirairotovo France, Angelina Diamant Vatenka, Anjasikapatitsy France, Nasela MG France, Sandola Koety, tahian'i Jesosy Tsisisona Rosemina, Soameva France, Bertsava Koety, Yama Koety, Rodine Marie Koety, Soameva France, Alléluia. Tahian'i Jesosy i Marina Tiana Canada, Anjasikapatitsy France, Welgina Eska Koety, Sandola Koety ihany koa, Mampionina France, Niana Mahenso Italie. Haleluia. Tonga soa daholo isika menakavy dia Andriamanitra ny tahian'ny tompontsika menakavy tonga soa daholo dia maharetatra amin'ny farany. Izay ny afatra hoe maharetatra amin'ny farany isika tsirairay avy fa raha vao tsy mahatratra amin'ny farany ireo dia tsy ahery. Mialohan'ny zavatra rehetra aloha mbola tsika hivavaka hametraka amin'ny fotoantsika am-pelantanan'Andriamanitra. Andaontsika mpandroso olona anankiray. Haleloia. Ampandrosotsika rahalahintsika Mika. Haleloia. Rahalahintsika Mika Randriamalala avy ao Madagasikara.
anabava Miria zanak keke neveu-ny Marijo izy nitondratsika anaty bavaka fanomboana androany. Halleluia. Mahereza foana mika mino fa ao arinao avy ny toriteny rehefa vita ny batisa tahin Jesosy mika anao ny fitenenana hitondra mbavaka ny fotoana. Betsaka pasterana amin'ny fitenenana tahin Jesosy pastera mianakavy dia tahin Jesosy ihany koa tsika rehetra izay manaraka an'izao vavaka fiembenana izao miaraka hivavaka ary isika. Andriamanitra rainay io misaotra anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay fa mbola velonaina sy mandeha tsara ka afaka hanaraka an'izao fotoana izao indray. Misaotra fa manatrika an'izao fotoana izao ianao Jesosy. Misaotra tamin'ny fiarovanao anay androany tontolo andro ihany koa Jesosy. Ary mamindra fo aminay tamin'izay rehetra sy famendrehana nataonay Jesosy. Aokandranao masina no anadio anay tsirairay avy hatrany anatin'ny fonesy momba anay rehetra any. Dia apetraka feno am-pelatananao ny fotoana izay ataonay eto Andriamanitra. Hosoro ny teninao izay hoeto mpanomponao eto mba ampaheranay tsirairay avy hatrany Jesosy. Ary rakofy amin'ny rahanao ny connexion mba tsy ho tapatapaka na ohatr'izany. Misaotra Jesosy io amin'ny anaranao Jesosy no navoaka an'izany vavaka izany. Amen. Halleluia be. Mankasitraka andralamika isika. Dao ampaheresika kely izy fa fandraisana anjara voalohany nataon'ny ralamika iny tombozy dia mitombo fa soavana trany dia tongava amin'ny ambony indrindra ralamika. Andriamanitra ny maro fitianao tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao teto. Halleluia. Dia tahin'ny tompo isika miainakavy. Halleluia. Andao ary tsika hieno hira aloha tsika melohan'ny tirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoentin'ny ranam-bavintsika Andoandry. Halleluia. Andao aloha tsika ary hieno hira. Atolotra anareo ity hira ity. Nataonay izy ity tao anaty Zoom tamin'ny sabata dia ozy izy be dia be mihitsy ny olona mbola tsy naheno an'ity hira ity dia mba tiako entiny eto aminareo koa izy androany. Matetika isika mitondra ny hirany tompovavy Adeline eto satria be dia be ny hirany tena tsara nefa ny be dia be koa mety mbola tsy henonareo. Ity izao tsy haiko nefa henonareo na tsy mbola henonareo hatramin'izay fa andao alefantsika izy ity hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra sady ampisaitsaina antsika ho le hira hoe voamaly nomaly ianao izy no ohatra hoe voamaly nomaly ianao no navela heloka dia izao anao dia efa miverina manao ny ataonao sahady fa ngaho izy tsy nahoanao ve izy izany mato anao tsy nahoanao ve fitiavana efa natolotra anao maninona ianao mbola miverina manota indray fa ianao nge izy raha hiverina dia raisiko ihany androany Andriamanitra vonina ny ray izay rehetra. Halleluia. Izay mbola vonina hiverina amin'Andriamanitra dia hiverinao amin'ny Jesosy tsika fa raha hiverina ianao izy dia raisiko indray. Ary raha ohatra ianao hanavaka ny soa amin'ny ratsy dia ho ataoko solo vavako indray. Halleluia. Dia ataontsika izany izany ho voninahitran'Andriamanitra dia mino finaritra daholo nareo mankafiza raha ohatra mbola misy taminareo tsy naheno azy hatramin'izay. Vao omaly ny titrany ity ity dia mino finaritra daholo. Vomaly anao nonanao sy fomba ratsinao izao asadinanao ireo anatra nataovanao fonimpanotenao zay maty amin'ny eloka dia izaho no namonjy anao fangatsy naonao ny nanavotako anao fangatsy naonao ny nanavotako liberenganao orisana tunami varalvernanao deuraistinga ratuainao mianapaka ireu savatsu dewijejano utinjejano sulubabau
Halleluia. Zay le hira afinaritra tsara be le hira fa hoasiany mampionona tonony iny ireo olona. Halleluia. Dia irantsika hiraina ao arinao. Halleluia. Sotra miloha mampionontsika nisy tonony an'iny hira iny dia mba afaka miherintsika amin'izay mahakasika kokoa izy misy tonony mazy mba fantatritsika tsara le tonony inona zavatra lazainy. Halleluia. Nahoatritsika ajatomona tahiny Jesosy tsara be mihitsy lireo izy ajatomona. Izy koa mbola tsy narabaiko tao ambonimbony tao Marie Hortensine Koety tonga sorana Orsolga Koety tahiny Jesosy tsika menakavy itody Raolso efa narabaiko izy koa zay daholo angambe dahoare tahiny Jesosy ary tsika rehetra hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika ndao ampandrosotsika avy hatrany. Halleluia. Andro andria anabavitsika andro andria izay hitondra antsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Mino aho fa efa vombonina ireo ny tenin'Andriamanitra dia ndao ary to dia ampandrosoko avy hatrany. Andro andria anao avy hatrany ny fitenenana verina tao avy eo mamelapelatra ny tenin'Andriamanitra. Tahiny Jesosy pasteur, tahiny Jesosy sika menakavy eo mankasitraka indrindra pasteur nanome fitenenana. Raisiko fahasoavana ho azy havana malala ny mizara ny tenin'Andriamanitra amintsika amin'ity hariva ity. Ny tenin'Andriamanitra ifampizarako amintsika eto dia ny ao amin'ny Salamo 7:7-9:20. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao dia ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara ahy. Ianao Jehovah Tompo no nataoko ariko. Amen. Fa izao hoy ilay mpanao salamo dia ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara ahy. Ary isika vao mifoha maraina iny ry havana malala, eo akaikin'iza no mahatsara antsika. Ekeko fa mahatsara ny eo akaikin'ny ankohonana, ny olontiana sy ny sisa, ahitana fifaliana. Mirana isika rehefa mahita an'izy ireny eo anilantsika. Fa izao
sao dia misy zavatrava ataontsika eo akaikintsika, sao dia ny tahotra, ny orooro, ny fanahiana, ny adi-tsaina, ny fiherikerehana ny tena akaiky ny fotsika. Manan-tsafidy isika ry havana, nomen'Andriamanitra safidy, afaka misafidy izay tiantsika ho eo akaikintsika isika, fa izao izay mifampizara amintsika ny tenin'Andriamanitra eto ry havana dia ny safidiko tsara indrindra dia ny eo akaikin'Andriamanitra. Misafidiana ny tsara sy ny mahasoa ry havana malala, izao ny tenin'Andriamanitra. Apetraka eo anatrehanareo ny fiainana sy ny fahafatesana. Mahazo misafidy ianareo, fa izao ho Jehovah Andriamanitra dia mampirisika anareo hisafidy ny fiainana. Tadidio ry havana, fa raha misafidy ny eo akaikin'Andriamanitra isika dia antsika ny fiainana, antsika ny fahavelomana, antsika ny fiadanana, miala ny sorisory, miala ny adi-panahy, miala ny fanahiana, miala ny tahotra. Satria akaikin'Andriamanitra tsy misy zava-mahaory, manana fiarovana mafy, misy manda mafy izay tsy azo nizaniza hozongozonina. Isika ry havana malala tsy eo akaikin'Andriamanitra fotsiny, satria natao batisa tamin'ny anarany ka mitoetra ao anatintsika mihitsy Andriamanitra. Ka ndao tsy ho avelantsika hiala ao anatintsika izy na analavitra azy isika, fa hitoetra mandrakariva ao amin'Andriamanitra sy ao amin'Andriamanitra isika ry havana. Ao no misy ny fiadanana marina, na dia maro aza ry havana ny fiadanana ara-nofo manodidina antsika izay mety mitondra fifaliana vetivety. Ndao tsy hifikitra loatra amin'izy ireny isika, fa aleo ihany mifikitra amin'Andriamanitra, fa ny eo akaiky no mahatsara antsika. Ndao ry havana, ambarantsika amin'ny manodidina antsika ny fahatsarany, izany hoe akaikin'Andriamanitra izany, satria adidintsika izany. Efa akaiky Jesosy ry havana, ka aza variana intsony. Mino aho fa nisy ny voaray antsika tamin'ny fifampizarana kely izay netiko teto anio. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aleloia, amen. Aleloia. Mahakasitraka indrindra andranam-bavitsika ando andritsika tao anatin'izay teny fohifohy fa tena malaza ny zavatra rehetrarehetra. Andriamanitra manakaipasoavina ane amalifitianao mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany aranam-bavy ando andry. Aleloia. Dia mahereza hatrany amin'ny asan'ny tompo. Aleloia. Misaotra antsika rehetra koa makasitraka azy fa mampahirendrareo foana ny fankasitrahana izay ataontsika. Aleloia. Dia Jesosy amalifitianao izay rehetra ataonao. Mino somatoky aranam-bavy fleur eto France tonga soa ianao. Iza koa mbola tsy narabaiko teo, Marie Hortensine Koety, Tsiriamboaramielina France tonga soa. Miriam Andriamalala tonga soa ihany koa. Olona ten'Andriamanitra manao hoe salamy 7:70 andiny 7:20. Fa iza dia ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara. Ianao Jehovah tompony nataoko ariko mba ilaza ny asanao rehetra ao. Halleluia. Amen. Tahitoko Angèle Pagès, France ihany koa, artisanat de Madagascar, France tonga soanareo. Fa iza izany hoe tovy amin'ny tenin'ny Josoa ihany raha zasy ny ankonako dia anompan'i Jehovah Andriamanitra izay fa nareo tsy fantatro. Iasafa dia mpitarika fiderana. Mpitarika fiderana. Izany hoe endrika mpanompon'Andriamanitra ngezabe zany Iasafa zany. Iasafa moa ny dikan'ny Iasafa zany dia hoe mpanangona. Mpanangona, mpamory, izy daholo zany rehetrarehetra zany. Androany dia iriko
ho angoniny zany teniny asafa zany eo anatrehan'Andriamanitra avokoa isika rehetrarehetra iray fo iray saina mba hitsiriritra tahaka an'izany koa mba hanana an'izany faniriana zany koa hoe raha nevitro ny anontaniana raha ny tenako ny jereko tsy akako ny hevitry n'izaniza tsy de tsy angatahako fivoriana amin'izaniza tsy anaganako gropy anapaka ny momba fa zao fotsiny rehefa nandinika rehefa namakafaka rehefa nandalina alleloia izy daholo zany rehefa nandalina rehefa nandinika lalina rehefa namisavisa nalaiko ambony de nalaiko ambany alleloia de tapa-kevitra fa zao ny fehi-kevitra eo akaikin'Andriamanitra reto ny mahatsara ozy izy ihamy hoe raha ihamy de ny eo akaikin'Andriamanitra ny mahatsara ny ihamy dra koa tena nandinika lalina de nijereko ny fiainako fa tena betsaka ny toerana efa nisy fa zary havana tahiny tompo meilana miaro ny aina Jesosy noheriko tahiny tompo daholo nareo betsaka ny toerana mety efa nalehako sy nisy betsaka ny mety zavatra na olona na zavatra ohatr'izany nakekeziko teo amin'ny fiainako ozy nasialahy am'izay hoe tena tsinitsinina raha lavitra n'Andriamanitra amen fitifirija tahiny tompo ihany koa tovitsika Natasa fa ny fiainako tena nitako mampetindrindra ny fiainako azahoako aina mampahalazy mampilama mampitsahatra ananako fiadanana ananako fifaliana tena eo akaikin'Andriamanitra zany eo akaikin'Andriamanitra zany ndaotsika mba hanoratra kely inavo ny zavatra tsapanao inavo ny zavatra mitranga rehefa akaikina zavatra anankiray ianao na akaikina olona anankiray ianao za zao andeha toke raha eo akaikin'ny olona anankiray ahako de hitako aloha le olona ray sa tsy zany eo akaiko de henoko izy mitety hitako ny fietsiny tsapako mihitsy eo izy inona koa rehefa misy zavatra na olona eo akaikinao de inona ny zavatra pahatsapanao mahatsapa fitiavana sy fifaliana ozy tojo misy fomba fiteny zay hoe amba akaiky vilany feno arina nafatarina zany fa teo akaiky ny vilany eo de misy arina eo satria kasokasoka tam'le izy hafa ihany ozy izy miaraka amin'i Jehovah zany ozy izy lina za aloha de mahay miafina mihitsy raha tsy akaiky an'Andriamanitra alleloia faly manana fiadanana saotra anareo za raha eo akaiky mahatsapa hoe tsy rery zay zava-dehibe koa zay misaotra erika rehefa eo akaikinao ditanao manana toko fotsiny tsotro zao anao hoe tena tsy rery tena eo akaikiko izy manana fiadanana ozy lovely manana fahasambarana alleloia misy tsara mpiantoka matsapa fiarovana za alleloia misaotra ny Angèle Pazès misaotra ny Rodina misaotra ny Nasela tsy matahotra faly mahery matoky alleloia ozy izy nambinina matsiaro sambatra ozy Jesosy mpandresy tsy manginy rery alleloia mahafinaritra ozy losome mahita fiadanana sy fitahina manana fanantenana ozy Rodriguez matsapa hoe manana toko sy matsapa fa misy hitaraina na ozy Jesosy noheriko alleloia manana assurance alleloia misy fifaliana ao anaty ozy ny sarinina eo akaiky Andriamanitra ny tsara ozy izy fitifiritra migesta be
geste be varovan'i Jehova fa raha tsy matahotra azy izany zao ny Angelina manana mpamonjy tsy mahay miaina mihitsy raha tsy akaikin'Andriamanitra mahazo aina be anao satria fantatrao fa misy sofina miainy ny eto hitanao sy ny zavatra tianao zany ohatra tena Andriamanitra hoe efa novidiko ity trano ity ary ny masoko sy ny foko ny sofiko ny fanatrehako dia hoe mandrakariva mahatsapa fa tena misy fitisy mia halleloia sotra manana fiadanana sy fitsahara manana mpiara isan'andro aiza leha kosa izy oelzina izy ka halleloia akaikin'Andriamanitra mahatsara satria matoky azy fa tsy tondra any amin'ny ratsy izy sotra flera ty efa nydinianareo ty zavatra rety mahatsapa tsirery mahatsapa fifaliana mahatsapa fanantenana ty koa zao ohatra ozy izy davety hoe faly ahako rehefa tonga eo amin'ny tepoly fa mifaly mandinika ny fahatsaran'Andriamanitra mahatoky tena marina zany matsiaro tsirery tsy manan-javabory sy ankinana fa ty koa tena zavatra ngizabe anankiray rehefa akaikinao le zavatra dia afaka mandinika tsara n'le izy ianao raha mahita avion zao anao lavitra be dia hitanao fotsiny hoe zavatra fotsifotsy dia misy elany fa rehefa manakaiky azy hitanao hoe way misy an'le hublot misy an'le réacteur misy an'le ohatry ny tsy haiko moa filazan'le izy amin'ny roplanina le ohatry ny parabrise be ijeren'ny piloty afaka mandinika tsy manana zava-mahory matoky tena halleloia tsy mahatsiaro hoe foana fafeno lalandava misy zarana lahelo sy hafalindry misy resahana zany taintompo antony abotrana avao sy fambeolana zanak'andava zany angeravana avantage daholo rehefa eo akaikinao le Andriamanitra eo akaikin'Andriamanitra nao misy hitarany anao avao vovy tamin'ny voainga antsika te mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana eo akaiky zany kenona tonga ny asafany teny daholo hoe raha zalo dia eo akaikin'Andriamanitra mahatsara ahoana zay izy nambiny tsomakiriny mahatsapa fa misy mamaly foana zay fanontaniana mipetraka ao ato anatiko amen eo akaiky tombontsoa daholo le eo akaikin'Andriamanitra misy fifaliana tsy halazaina $100 sotra $100 mahatsara fa misy fitiavana tsy mety ritra sady tsy manam-patam-perana manana azy sotra lovely amen ozy izy lampiririna ianao zany rehefa akaikin'Andriamanitra dia manam-potoana ianao andinihana azy dri zany atsara anao Jehova halleluia ve Jehova misy ohatran' izao koa aminao Jehova ve misy an'izao koa misy endrika io Andriamanitra io tsy mbola betsaka ny endrik'Andriamanitra mbola tsy hitatsika manana endrika halleluia amen manana endrika maro Jehova halleluia halleluia misy ary ambony ary misy ohatrany tsy voavaky manana mpamonjy izy na CLAMG raha eo akaikinao olona koa dia mitandrina sao manao zavatra hafa matoy anazy mba ilamina amin'ny fiarahana marina mihitsy zany teny mampionona zany mahazo aina be anao satria fantanao fa misy sofina mihaino sy dia hitanao mamenina marina daholo mihitsy zany sotra nareo makasitraka ny totahiny tokoa terirano benja tamo zany sady variana miozy misy commentaire-nareo ny ambony any ohatry ny tsy hitako misy fotoana mandalo ialana tsiny halleloia manana assurance fiable tsara tsy misy ohatry zany amen riavana fantatritsika zao zany daholo ny lafitsarany mahakaiky an'Andriamanitra tsika koa hoe tsy mba hitovy hevitra amin'ny iasafa hoe raha za dia ny eo akaikin'Andriamanitra mahatsara raha voalavitra an'Andriamanitra vao tsy akaikin'Andriamanitra zany tsika dia mifanohatra amin'ny zavatra rehetra niresahantsika teo ny zavatra mitranga satria lavitra miantso ianao ahoana le miantso olona lavitra hoe anina ave le izy lavitra dia tsy maheno itsikisikiva zay tsy fatany zavatra teneninao
manana fiadanam-po. Alleloia. Zany ny tombontsoa mahatonga ny asafany teny ankoatran'izay mety zavatra ny ainany manokana niraka tamin'Andriamanitra, satria averika mpampanompon'Andriamanitra sy efon'ny mpideran'Andriamanitra zany asafa zany. Mety misy mbola tsy takatry ny saitsika, mety mbola tsy niainantsika, mety manatombo amin'izany ny asafa, mahatonga azy daholo miteny raha izah fa izah dia ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara. Eo akaikin'Andriamanitra zany nao ravana tena tsisy ninona ataoranao. Rehefa eo akaikin'Andriamanitra ianao dia ohatry ny ankizy lahy-kely ohatra hoe za zao misy fotoana ny zanako misy ankizy lahy-kely zay mampitahotra sy mamono anazy any am-pianarana. Na andeha ataoko hoe aty aminay aty feno alika, mivavahady aty misy alika zao raha mandeha tongotra ianao ary raha latoa efa nahita an'izany mihitsy hoe mandalo eo amin'ny izy dia teriny alika dia tafatsoka any amin'ny arabe. Dia misy toerana rehefa mandeha dia misy alika dia atahoran'ilay zanako ilay fivovoan'ilay alika. Dia ny atao tsotra fotsiny, tantanana izy dia ianao ny avy any amin'ny côté an'ilay alika. Dia teninao izy fa tsy maninona io, tsy mivoaka eo io. Alleloia. Dia na maneno ary ilay alika efa nitenenina meloa izy sady tantanako izy. Zahako any amin'ny côté an'ilay alika. Izy aty amin'ny côté an'ny arabe, tantanako izy melohan'ny nandalovanay an'io efa niteneniko izy. Alleloia. Hoe tsy maninona io aza matahotra mivovo fotsiny io fa tsy maninona. Fa raha raisinao nge hoe alefako mandeha ilay zanako dia za ery apita ery, tsy maintsy matahotra. Dia ohatr'izany mihitsy ny miaraka amin'Andriamanitra. Ny devony nge ravana ohatry ny alika, ohatry n'ilay alika mivovo. Zany ilay andro tsy indray andro fa matetika rehefa miaraka amina olona mafy be zay ianao dia tsy matahotra ianao mandeha. Zay tena manana namana mahay miady be, tena tsy nisy ohatry izany mbola olana niady ohatr'izany aloha. Dia izay misy fotoana taloha tamin'izay mbola kely misy tanàna atahoranay andalovana, tanàna bebe mpanendaka Betjolamboto ireny. Sao dia miady dia sao dia tetezany be kiraro zany ataonay. Fa zay fa miaraka amin'ny namanay io vao miaraka amin'ny fotsiny. Taloha zay mandalo amin'iny misy toerana any amin'ny Malakama misy fanaovana rugby. Dia rehefa mirava ny rugby dia feno olona miady, feno olona rehefa mpilavaniny fotsiny dia tsy sa mandalo amin'ireny. Fa rehefa miaraka aminazy na rugby mirava na baolina mirava, satria miaraka aminazy tsy mandeha any anelakelan-trano, mandeha any anelakelan-trano fempanendaka tsisy atahorana ho ahy. Miaraka amin'ny namana io, tena mahay miady io namana io, tena mahay miady. Sady ngezany tena hoe tena tsisy atahorana. Fa mihoatra lavitra noho izany kirevana miaraka amin'Andriamanitra, tsisy atahorana. Niza milaza azy ho izy miaraka amin'ilay namanay zay izay tsy matahotra. Nanay zay rehefa ohatra hoe taloha zay manao baby foot, tsy nalalanay teo pasapito teo taloha migaroty areo fa zay mbola kely dia efa ilokan'olona manao baby foot io, miloka vola be manao baby foot. Dia indraindray ianao eo amin'ny baby foot io misy olona tompo-tanàna mampahory anao. Dia indrindra rehefa nahazo tamin'ilay loka be dia ananan'olona alahelo eo anao. Fa efa eo io namana io tena loka ara-pilaminana mihitsy satria zay mahay baby foot taloha dia mandresy. Rehefa eo ilay namana io dia milamina be. Dia rehefa eo io namana io dia tsisy atahorana na mirava na vomiditra. Izy matetika tonga any am-pianarana io dia miaraka. Dia tsy miaraka aminao dia mandeha ianao dia ohatry ny ianao koa tena izy. Nefa izy ianao misy anazy. Fa rehefa tsy eo izy dia miafiafy kely. Indray andro za efa tantareko anareo ihany ity mba veriko. Misy namako anankiray zay tena champion du monde mihitsy. Sa champion de ina fa tena champion taty andafy mihitsy izy nanao kickboxing. Dia tena champion mihitsy izy. Dia mafy be koa io. Dia za ty miaraka amina namana mafy be satria za
dia tia gafogafy taloha. Dia eo an-tanànanay feno eny an-tanànay amin'iny route circulaire iny feno mpangaro paosy amin'ny taxi be. Dia fantatro daholo ny tany mpangaro paosy satria olona niara-niandra tamiko ihany taloha. Dia tsy tiako zany mba manao hoe ohatran'ireny olona hoe mba manao soa amin'ny tanàna ireny zany. Dia tsy tiako mihitsy eny an-tanànanay manodidina ny tanànay misy an'ireny mpangaro auto radio, mpangaro paosy, mpanendaka. Dia mba tsisy azoko atao. Fa indray andro amin'izao izy ianao miaraka izay sy ilay namanay io, le champion du monde amin'ny kickboxing zany. Dia miaraka aminazy ianao tsisy atahorana. Dia miampita izay, miara-miampita. Dia izaho mbola miresaka aminazy, hitako izy ao aorianako ao. Dia hitako amin'izay rehefa niendaka, mijanona amin'ny ariam-bio to dia teny hoe aza ty amin'ny tanànanay ety iny no manao an'io asanareo a. Fantatro ianareo fa mpangaro paosy amin'ny taxi be, aza mba ety amin'ny tanànanay ety iny no manao an'itony fa tsy mety a. Dia tonga dia nididin'izy telo laza. Fa ahoana tsy izay no lazay zoky fa mpangaro paosy, finona dia davy nizoky. Nindroa teto alohako nijoro, indray mivadika tao aorianako. Sady to dia nitsapain'ilay anankiray ny paosiko. Zaho indray zany andeha ho voendaka. Taiza be ahako. Maninona ny sahan'izany reto olona reto? Zaho mieritreritra fa ao aorianako ao ilay namako ilay Razozo moa ny anarany. Sao dia mba ao Razozo. Zaho mieritreritra ao Razozo. Aika ilay Razozo niara-niampita tamiko ny saradala. Niampita ohatry ny hoe andeha hipita izy. Fa nisy toby andala dia tsy niampita izy fa nilasa nandeha toerana hafa mihitsy. Zaho mieritreritra teo miaraka amin'ny Razozo dia hiresaka amina mpanendaka andeha hanindry aloko an'ilay mpanendaka diso hevitra. Tsy niaraka tamiko Razozo. Tena seko voendaka ary avana malaza. Zaho ilay seko voendaka nanatina mpanendaka satria nieritreritra fa miaraka amiko. Izany nge nahazo ny Samson. Ny Samson taloha miaraka amin'Andriamanitra. Tsisy ady atahoran'ny Samson. Fa hozy izy ny tena Andriamanitra dia nilatsaka tamin'ny fanan'Andriamanitra. Tsy eo aminy fanatrehan'Andriamanitra. Miaraka amin'Andriamanitra izy. Tsisy atahorana. Fa hoy ny ten'Andriamanitra rehefa tapaka ny volon'ny Samson dia andeha hihetsika tahaka ny teo aloha izy. Saingy tsy fantany, tsy ao tsony Andriamanitra. Ohatra na tsy nisy an-Razozo tsony tamin'izany. Vao tsisy an-Razozo ianao dia raha hitetiky ny hanindry aloka mpanendaka ianao ny voendaka. Saika hetsika tahaka nisy an-Razozo rado fa tsy teo Razozo. Izany mahatonga antsika tsy mety raha misaraka amin'Andriamanitra. Mba dinionga io fiainanao io ravina dia eritrereto kely iray minitra fotsiny hoe tsisy an'Andriamanitra, lavitra an'Andriamanitra. Raha tena mampatahotra io fiainanao io. Mampatahotra. Misy aminareo demoniaka taloha voafatotra, possédé, voafatotra eo ny devoly. Izao ny zavatra teneniko anareo, iny devoly iny tsy lasa lavitra iny. Mbola mijery anareo tazan-davitra iny. Jery antsika tazan-davitra ny devoly. Ny zavatra andrasan'ny devoly. Satria mahatonga azy manao tazan-davitra tsy afaka manatina antsika satria miaraka amintsika Jesosy. Miaraka amintsika Andriamanitra. Ny mahatonga ny devoly tsy afaka mikitika antsika satria tsika eo akaikin'Andriamanitra. I Joba teo akaikin'Andriamanitra. Dia izao ny zavatra nitranga. Ny hery aloha ny devoly. Nona Jehova raha. Hitanareo ny devoly te hamely antsika isan'andro isan'andro. Saingy izao tsy afaka mamely izy isan'andro isan'andro satria nahoana satria tsika miara-mandeha amin'Andriamanitra. Ny devoly ry ambana tsy afaka manao ninina amintsika raha tsy omen'Andriamanitra lalana. Na tsy ao Andriamanitra. I Joba tratran'ireny satria niherany devoly ary naveran'Andriamanitra. Fa ny antony faloha tsy ahafahan'ny devoly mikitika. Isika akaikin'Andriamanitra, ny ahafahan'ny devoly mikitika dia satria tsika tsisy Andriamanitra miaraka. Tany misy an'ilay iran'ny groupe solika angambany le mamany lita. Dia mampime anay ny iriny satria izao rehefa any am-parapara izy aleo reo asiko karera mato aleo reo asiko. Ny devoly ohatry niny mihitsy. Miera amin'Andriamanitra. Andriamanitra aleo reo asiko.
izay androany tsy mety tsy azonao asiny io za mbola takikany aleo asiko tsy mety ho aho izy Jehovah tsy azonao asiny io raha mbola eto aho izy Jehovah alleluia raha mbola eto aho izy Jesosy tsisy mahazo mikitika de mbola misy aleo asiko tsy io izy Jehovah de voly ryavana isan'andro miera amin'io Jehovah Andriamanitra aleo mba asiko mba ataoko lasa dala kely moa io mba ataoko fadiranovana kely mba kitiako kely fotsiny moa ny ara-bolany mba kitiako kely fotsiny ny fiainany aleo asiko izy Jehovah tsy azonao kitiany io anjeriko manodidina an'io halleloia daba enotsika irindra androany de hira le hoe iza mahitony iny le hoe nahoana naza no mety amaina ary mamanlito otrotryzay de namelony aka tsy maintsy asiko fa zaza maditra ohatrohatr'izay le hira ary ny Charline reo zao mahay azany hira zany tsara mihitsy ary itody raha olo sosy ry karazan'ireo za ohatsy de mahay izy fa tadidiko zao hira mampimeza izy ohatry mampimeza izy ohatry ny adina rem-pianakaviana zany de le iady am'izay rem-pianakaviana le za zany ny ady voaloha de le diran'le rem-pianakaviana de hiditra ko de aleo asiko de ifampitazomana zay le tantara fa za teteny aminao ny fiarovan'Andriamanitra rehefa akaiky an'Andriamanitra sika de eo ny mahatonga ny devoly afaka mikitika atsika de nanalavitra an'Andriamanitra tsika zay ary avako za androany te hiteny aminao teny amintsika rehetrarehetra androany ratsy ny fiainatsika raha lavitra an'Andriamanitra fa ny mahatsara ny fiainatsika io de ny eo akaikin'Andriamanitra za androany te hanao antsavo aminao ataovy zay anakikezana an'Andriamanitra mpandeha amin'ny TVM taloha izy iny ty misy afatra angezabe tiako menanao raha ohatra eo an-tanànanao hitady fiangonana ianao ohatra ny ahy zany tsika moety ny fiangonana tsika fa raha ohatra zany anao mitady ny fiangonana matetika tsika tia andafy aty de zao isaky ny ville na isaky ny village de ny afatariny hoe village io de misy fiangonana de misy mairie de misy fiangonana mety hoe misy cimetière ihany koa fa tsy maintsy misy fiangonana eto amin'ireny zao misy fiangonana 300 metatra miaran-drano misy fiangonana zay de mampime amin'io fiangonana io tsy mivoa misy de isaky ny manaovana travaux foana hoa le izy de ny travaux amin'io atao mety migorisa mety mivoa varavana fa tsy mety mivoatso fa misy le lomotra be le tsy efa tsy misokatra iny de misy entreprise manamboatra manala le lomotra de atao mety mivano varavana zay ny asa atao tsy mivoa mihitsy raha hitady fiangonana ianao aza mitady fiangonana akaiky ny tranonao fa mitedava fiangonana akaiky n'Andriamanitra mitedava fiangonana akaiky ny lanitra mitedava fiangonana akaiky ny tenin'Andriamanitra mitedava fiangonana akaiky ny sitrapon'Andriamanitra raha tonga eto ianao androany aza mijery an'ity fandaranty satria ty ihany sisany misy amin'ny alina hoe ivavaka zany de io mba sendra eo hoe io ny akaiky atsika eo io andramoka izao io tsia mitediava fandaharana mitediava pastera mitediava fiangonana tsy zay akaiky anao fa zay akaiky an'Andriamanitra zay akaiky ny sitrapon'Andriamanitra zay akaiky ny lanitra rehevanao marina amen fa raha akaiky an'Andriamanitra io fiainanao io de milamina ianao mizatra tantariko anareo androany maraparanako azy nizatra nitranga teo amin'ny fiainako androany adintsika moa androany nizara fizarana fahatsapana kely fa rapitso misy anankiray manao asana diakona rapitso rehefa manomboka ny fandazy misy mampatsara le zara fahatsapana kely androany adintsika zao le nizara le fahatsapana le fijona vavombelona kely tamin'ny journée atsika nafinaritra alleluia
Zany raha mizarana finaritra sady nampomely izy moa zany sady namperitreritra anay. Ny zanako vavy zany finoana kely manao stage izy manomboka androany. Ary rehefa manao stage izy manomboka androany dia ao amin'ny fiasanako ihany izy manao stage. Dia tsy nandeha nianatra izy aloha zany mandritra ny herinandro izy manao stage ao am-piasananay. Dia taitra be androany. Fa andeha hiainga amin'izay izay mianaka satria miditra amin'ny 7 ny stage dia zaho zany tsy maintsy hiditra tamin'ny 7 androany nanatra azy fa tsy hiditra tamin'ny 9. Dia misakafo maraina eo zany dia ozy aho mantsy anazy efa vita ny sakafo efa mpamarana sakafo maraina izy efa vita efa prête izy zany izy efa prête moa zahako mpamitana ny sakafo. Dia zao hoe andana anketo tonga dia anaty tôbila miandry papa. Dia ohatrany tsy nijery azy tsony hoe aiza izy na lasa ve sa ahoana. Dia lasa amin'izay nazakazaka niakatra ny ambony dia nandeha borosy nify kely sy ny diomakoana dia nidina amin'izay naka ny kitapoko dia teo anaty tôbila dia tsy hitako izy. Fa lasa iza roa ilay zanako dia lasa aloha miverina tato an-trano. Efa anaty tôbila re naka anaty tôbila indray dia niklaksoneko dia tsisy namaly. Dia gaga aiza ilay zanako teo dia miverina niditra tato an-trano amin'izay dia miantso mafy finoana finoana tsisy mamaly. Jereko ny efitrano isaky ny efitrano jereko aiza ry ny zasy tsy hita. Jereko tany ambony jereko any amin'ny dondoniko hatramin'ny toilette sy ny salle de bain rehetra dia tsy hitako aiza finoana. Verina naka anaty tôbila sao dia mba za ve mifandisy hoe zay mianaka inona ny problema inona. Verina tanaty tôbila sao dia mba ao ary izy fa manao sangisangy anahako hoe miafina ambadiky ny seza na direko tsy ao. Taitra be amin'izay tobotoboka midemoka amin'ny foko. Fantatro inona zavatra rehetraretiko namana. Mahafantatro inona zavatra tonga tao an-tsaiko. Iza mahay hoe inona no nampidobodoboka ny foko. Verina niditra tao an-trano amin'izay finoana mivadika antso tena finoana sady le miantso matahotra finoana ozy io tenen'ny Erika io taitra be mihitsy tsy hitany zanako tsisy afa-tsy izay mianaka ny ato an-trano tsy hitany zanako. Dia zao ny réflexeko voalohany to dia nijery message tamin'ny groupe izay maro izy iny fa nandatsaka message tojo izy mivoavy nandefa message farany tonga dia kivy ozy Jesosy nanjavona ve ilay zanako. Tonga dia ohatrany nalahelo tonga dia kivy be mihitsy sasany tsy nanjavona. Tena zany mihitsy tao anaty eritreritra hoe nanjavona ilay zanako satria vao eo izay hoe tsy hitako izy any an-trano tsy hitako anaty tôbila tsy hitako. Miantso mafy be mihitsy tsisy mahelo. Tena tonga dia zao no tao-tsaiko tena tavelahako lasa ny zanako. Jereko ny telefona izy aby mbola connecté zay nandefa message rehetra tao zany tavela miaraka amiko. Tena Andriamanitra itojo Jesosy itina rakotary zany. Tena marina zany teko tena midobodoboka ny foko tena mipipika ny lohako ry havana malala. Zao miverina tao an-trano amin'izay hoy zaho hoe tsy maintsy hitako ny kitapony. Satria ny kitapo tsy manjavona ny kitapo fa tsy maintsy milatsaka eo ny kitapo. Nitedaviko ny kitapo ny heran-trano fa tsy maintsy hitako ato ny kitapo raha nanjavona ny zanako Jesosy tena natahotra ry havana malala. Tena natahotra fa teneniko anareo zany. Tsy misangisangy amin'ny tena hoe tena tao tampoko tena tao tampoko. Hoy zaho hoe Jesosy tsy tafakatrahako. Jesosy tsy niova. Tsy hitako ny kitapony neritreritra kely indray mety tsy nanjavona fa lasa izy ary. Aiko ry havana ka zay manana ny tranonay zany lavalava zay dia misy garage anankiroa. Dia garage ry amin'ny farany sisindrina misy tôbila fetinay menakavy rehefa mba weekend rehefa miaraka daholo zay vava ny tôbila fetiko miasa. Dia ny tôbila fetiko miasa efa eo amin'ny devant ny trano tokony iny ny andehanana ao ny nasaiko nidirany. Izy efa makaina tsara ry anatin'ilay tômôbila le everiny hoe zay mantsy izy vao nahitana hoe hiainga ao an-trano andeha satria isan'andro izy miasa mandeha mianatra maraina miainga alohako.
Izy ao anaty tômôbily anaty garage nefa mipetraka miandry ana tsy taitra akory. Jesosy tena efa lasa ao zany saiko zany Jesosy. Tena sady faly be any no somary mibety azy fa inona ary ny ataonao aty ho tsy atika ao io ny etsika tsy fantatro izy ko ty foana ny entin'ny dada rehefa mandeha tsy eo ny entiko a ry ny entiko alleloia. Tena lasa ny saiko sady ny merery any tena nietrehitra hoe Jesosy a zany tokoa zany fotoana zany. Tena mampivarahontsana mieritreritra an'izany amin'ny fotoana zany, amin'ny fotoana fanjavonana ry havana hoe nanjavona ny hafa ianao mbola eo. Ho an'izay tsy manjavona mantsy dia io manam'izay amin'inona manomboka eo ny fijaliana. Tsy misy tsony fanamasina miala, tsy misy tsony zany fiadanana zany, tsy misy tsony zany fananarany fanamasina, tsisy an'izany tsony mivavaka ianao tsisy miheno zany tsony, tsisy tsony zany fotorotoro zany, tsisy an'izany tsony fa manomboka eo va am'izay ny devoly. Tonga dia ny devoly am'izay manjaka 100 isan-jato eto. Ny olona izay ny omana izay akaiky an'Andriamanitra anatin'ny iray mpimaso miakatra. Le akaiky an'Andriamanitra zany ry havana tsy hoe mahatsara ny fiainantsika eto an-tany ihany a. Za aloha tena miteny anao mahatsara fiainantsika eto an-tany aloha fananantsika an'Andriamanitra. Araka ny teny taminay raha izy fotsiny ny fiainana hoe tsisy an'Andriamanitra mety. Ny sasany amintsika katrami a, ny sasany amintsika droge a, ny sasany amintsika mpivaritena, ny sasany amintsika tena adaladala fotsiny zao, ny sasany amintsika tena le mitatra fivatotry ny fanratso matahotra sy tsy fantatry manofo ratsy mikitika mahita devoly. Fa no tsika akaiky an'Andriamanitra milamina nge ny fiainantsika, fiadanam-po, filaminan-tsaina, fahasahoana, fifaliana, fahasalamana ary fitahiana ho aho satria maninona ao amin'Andriamanitra daholo zany. Fitsarana, fiadanana satria akaiky n'Andriamanitra. Zany mahatsara ny fiainantsika akaiky n'Andriamanitra daholo rehefa manalo. Fa ny ankoatran'izany raha akaiky n'Andriamanitra isika. Akaiky n'Andriamanitra isika any an-danitra. Hoentiny manaraka azy sy anazy. Anirahany anjely. Anjely tsirairay avy mitondra antsika miakatra. Ho vaina anatin'ny iray mpimaso. Alleluia. Ry havako. Tsy haiko aloha ianao. Fa za iray hevitra amin'ny asafa manao hoe raha za akaiky n'Andriamanitra ny mahatsara. Ianao Jehovah Tompo no ataoko ariko. Aritsika nge Andriamanitra mba ilaza ny asanao rehetra, mba afaka hijoro vavolombelona. Inona moa ny fijona vavolombelona teneninao raha tsisy ninona mitranga eo amin'ny fiainanao. Rehefa akaiky n'Andriamanitra tsika isan'andro misy fijona vavolombelona hanambarantsika ny fahatsaran'Andriamanitra. Ry havako, tianao Jesosy. Za androany tena teteny amintsika andao tsika anao ny hevitra rehetra. Andao ataontsika izay atonga antsika ho akaiky n'Andriamanitra. Ny atonganantsika akaiky n'Andriamanitra dia tsotra e, manao sitrapony izay ihany. Manao sitrapony tsika dia ho akaikiny. Dia tahiny tompany ianao. Inona fa varianao izay afatra izay. Misy azonao zaraina ary ve a? Inona nakasika anao androany? Tonga tsika amin'ny fizarana fahatsapana. Ny fizarana fahatsapana ry havana dia afaka ataonao amin'ny anatin'ny 2 minitra fotsiny. Miantso ianao ino ny compte-ko miantso amin'ny messenger ianao dia atsoinao iny compte-ko rado aty radio iny dia afaka mizara ianao inona ny nakasika anao tamin'ny resaka izay nitenentsika androany. Inona ny zavatra mba tena nahatsapa anao hoe nakasika anao mba azonao zaraina amin'ny rehetrarehetra mpiaino ve. Andao ary ampandrosotsika ny ranabavintsika izay izara fahatsapana voalohany, mino fa voalohany fa tsy farany. Tahiny tompo Ranabavy Rodriguez anao ny fitenenana. Inona ny azonao zaraina androany? Tahiny Jesosy pastera dia tahiny Jesosy daholo itsika rehetra dia mankasitraka amin'ny fitenenana pastera. Ny zavatra tena nakasika be nakasika be daholo moa ny tenin'le fa tenin'Andriamanitra fa tena ohatran'ny taita tapoka hatramin'ny
Aitra tampoka mihitsy ilay ianao le zavatra nisy tamin'ny pastera. Tena ohatran'ny tonga dia mamoara-panahy, tena mamoara-panahy, mampisaina be, mampandiny tena be, ohatran'ny hoe mampivaram-potsina, satria tsy maintsy ohatran'izany tokoa moa, satria tampoka ny bevin'i Jesosy Kristy tsisy afaka manana intsony dia tena ohatran'ny hoe nangofotra tampoka mihitsy fa tena miditsika miambina mandrakariva dia tena mila miomana dia tena hoe mametraka ny fiainan'Andriamanitra manao sitrapon'ny fa tena tsisy azo ilana tokoa raha tena izany ny zava-misy. Izay tena nakasika be na pastera fa rehetrarehetra nampahiry tao fa izay tena nakasika be dia mankasitraka indrindra teny Jesosy daholo. Aleluia, amen. Aleluia, amen. Tena niovy izany feonao izany, ohatrany tsy feonao isan'andro fa ohatrany niovy izany feonao izany raha nabavy, ohatrany ny tanora be ohatrany hoe ankizy kely ohatrany hoe zandronao feo any zandronao fa tsy feonao. Aleluia, tahiny tompo aingo indrindra Rodriguez dia mahereza hatrany ianao amin'ny asan'ny tompo, misaotra ny fizarana fahatsapana fa mahafinaritra be foana ny fizarana fahatsapana. Andao antsika piditra olona rehefa vaovao hafa indray. Tahiny tompo raha Natojo, inona indray ary ny azonao zaraina Natojo tamin'ity androany ity anao ny fitenenana. Jesosy tsirika rehetra dia mankasitraka anareo manadaka tamin'ny tontolo fa nafinaritra, nampisaina ary nampahiry. Akasikana voalohany dia ilay zavatra tenenana vaveniverinana teny tsy niova ambanin'ny feony aza tsy mpanao tantara kely intsony fa tena niova teo ma tena voray ilay izy ary tena ohatrany hoe nisafatra ten'Andriamanitra pitako ambadika an'izay dia tena nampiomana amin'ny fihetsian'i Jesosy. Dia faharoa mahakasika anahy ny antsika rehetra niaraka nanamboarany tao anatiny hoe ahoana ilay izany hoe eo akaikin'Andriamanitra dia samy nilaza an'izay nolazainy teo izay fahatsapahany teo ny saso hoe misy fifaliana, fitiavana rehetrarehetra izay nitenentsika tsy dia nahakasika daholo hoe tena zany marina ny ilan'Andriamanitra dia nahakasika be anaty vao hoe mampaniry no eo anilan'Andriamanitra dia any Jesosy taontsika rehetra. Aleluia, mankasitraka raha Natojo. Andriamanitra manakariam-pahasoavana ane hamaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo raha Natojo. Isika mbola piditra olona hafa indray zara fahatsapana. Ohatrany tsy dia piditra eto izy ity mizara fahatsapana fa androany izy hiditra. Aleluia. Dia atao metsika azy ny fitenenana. Tahiny tompo raha nabavy Rodiny, nanao ny fitenenana inona ary mba azonao zaraina aminay androany. Aleluia, mankasitraka pastera na ny fitenenana tena mahakasiky be dia tantara teo dia tamin'ny zanaka hita iny tena marina tokoa satria atsika moa rehefa tamin'ny teny pastera teny rehefa manjavona dia miaraka saina izany izay tena mahafaly be miaraka amin'Andriamanitra satria araka ny teny hoe eo akaikin'Andriamanitra ny mahasara tena nahita fahasarain'Andriamanitra tena koa amin'izao fahasara azo lazaintsika satria zaho tena mahita fitia amin'ny patroko noho ny helin'Andriamanitra miaraka aminy dia mahazo izy io foana isan'andro raha mbola tsy hainazy zany azo izy io foana aminazy tena faly be satria tena fanty foana Andriamanitra io miaraka foana isan'andro eo amin'ny fiainantsika dia maherezaka any isika raha miaraka amin'Andriamanitra dia tsy misy zavatra mahatatasa ary mahatsapa fifaliana foana tahiny Jesosy tao. Aleluia, mankasitraka indrindra andranabavy Rodiny tsika tanatin'izay fizarana fahatsapana izay. Andriamanitra manakariam-pahasoavana ane hamaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany ranabavy Rodiny. Aleluia. Mbola misy olona hafa indray ao aleluia. Faly be foana rehefa mizara fahatsapana foana nareo misy olona hafa indray ampandrosoantsika androany andao ary metsika azy ny fitenenana ranabavy Makrina, inona ary ny azonao zaraina aminay androany ianao ny fitenenana. Aleluia, maheno ve pastera? Maheno izay. Tany Jesosy pastera dia tany Jesosy tsika rehetra ny tena nahakasika aho androany dia ilay fijoroan'ny pastera Vavolombelona dia faharoa koa dia ny hoe raha hitady fiangonana tsy mitady hoe fiangonana ankaikintrano fa fiangonana ankaikin'Andriamanitra dia eo ankaikin'Andriamanitra zany tena tsara fa tsy hoe tsy mahavita andeha amin'ny lavitra any
dia lavitra be any fa tsy any akory fa ilay hoe na dia lavitra azy izy na dia aiza azy izy fa tena hoe akaikin'Andriamanitra ihany no tena tsara. Dia izany fahatsapana ny tsapo-androany dia ilaina Jesosy haleluia amen. Aleluia be mankasitraka indrindra anao ranabavy mankirinina Andriamanitra manakaipa fahasoavana mamaly fitianao mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Aleluia. Mbola misy olona hafa ao ampandroso olona hafa indray tsika izara fahatsapana manaraka. Aleluia. Satria ampandroso olona hafa indray miandry kely dia azo tafiditra. Tany tompo ranabavy Angèle Pagès, inona indray ny azonao zaraina ary androany anao ny fitenenana? Misaotra betsaka amin'ny fitenenana pasteur dia makasika ny Canarimianada tamin'ny torotiny fa tena mampahery. Ny tena nakasika aho nampahery daholo nakasika daholy fa tena nakasika hoe na dia amin'ny fotoana kely fotsiny ary tsika tsy miaraka amin'Andriamanitra dia amin'izay fotoana izay dia vola dia tena tondrotika tsika miandro fotsiny izy ny amin'ny fotoana kely izay isarantsika amin'Andriamanitra. Ka izay nakasika pasteur fa dia mankasitraka indrindra tsika rehetra voninahitra n'Andriamanitra. Amen. Aleluia. Mankasitraka indrindra anao ranabavy Angèle Pagès. Misaotra indrindra ny amin'ny fandraisana anjara dia Andriamanitra manankiray fahasoavana ny hamaly fitianao mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Hiditra amin'ny herintsika misaotra anareo rehetra rehetra tena faly. Za tena faly maheno anareo mijoro mizara fahatsapana satria reny ny pirofo fa nandray ianareo. Aotsika eno hira ataontsika ity raha mahafinaritra be ity ho voninahitr'Andriamanitra dia ao aorianan'izay hiditra avy hatrany amin'ny hivavaka tsika dia avy hivavaka ho an'ny firenena dia hamarana ny fotoana azy. Mbola miala fa mbola eno hira sy hivavaka tsika meno ho finaritra daholo ary isika tsirairay avy. Haleluia. Amen. Aleluia. Misaotra anao zay Jesosy malala. Misaotra indrindra ny amin'ny fitiavanao Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fotoanandroany izay tanteraka somatsara teto androany noho ny fahasoavanao. Tsy herinay natanjakay Jesosy fa tena hoe fahasoavana avy aminao tokoa no nahatotosa izao fotoana izao. Misaotra anao zay Jehovah Andriamanitra satria tena nomba sy ny tantananay ianao
ary tena niaro ny fandarana ianao tsy tapaka ny fandarana ny fahasoavanao rehetra ihany sotrany amin'ny fitiavanao sotrany amin'ny fitantananao fa tena tsara ianao Andriamanitra dia raha laza sotra tolotra eo anao hatramin'izay ka ho mandrakizay ny fahatanteran'izao fandarana zao nge Jehovah Andriamanitra dia tena hoe fandresena ho anay ahafahanay mifampahery ahafahanay manome voninahitra anao ahafahana mifampahery amin'reto mpanomponao izay tonga miaraka aminay reto Andriamanitra da io zany teny zany tsy sovery da io zany teny zany Jehovah Andriamanitra mba anakery aty anatinay da io zany teny zany Jehovah Andriamanitra mba hamoa avy zato eny aty anatinay ary androany dia anavao zay Jehovah Andriamanitra zany hoe fanakekezanay anao zany eo akaikinao ny mahatsara anay raha lavitra anao zay dia feno aia raha lavitra anao zay dia anjakany tahotra raha lavitra anao zay tsy mahomby Andriamanitra azavelanao manao zavatra mampisaraka anay aminao fa irao ny fanainao masina nanatra anay sy ampianatra anay isanandro sanandro ny lalakalehanay Andriamanitra Jehovah Andriamanitra ampio zay mehoery zay ampianaro zay tsy saraka aminao ampianaro ifikitra aminao fa eo aminao ihany mety amin'ny fiainanay eo aminao ihany mahatsara anay Andriamanitra voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay misaotra Jehovah Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra izay nataonao androany betsaka ny zavatra mety tsy voalaza betsaka ny zavatra izay mety tsy voalazanay ao anatin'izao vavaka fotoana foiba ahafahanay mivavaka manome voninahitra anao zao Andriamanitra betsaka ny zavatra mety tokony tonga amin'ny fiainanay tsy tsapanay akory fa ianao Jehovah Andriamanitra amin'ny mahalalany mahasoa dia apetraka feno ampelantananao ny zavatra rehetra dia raha laza saotra ho anao azavela misy latsaka fa hamoa avy zato eny aty anatinay tsirairay avy ny teninao Andriamanitra misaotra indrindrany amin'ny zavatra rehetra voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay halleluia amen mivavakantsika ho an'ny firenena andao mpandrotsika navavitsika Lovely hivavaka ho an'ny firenena Lovely anao ny fitenenana tain'i Jesosy pastera dia mankasitraka indrindra amin'ny fitenenana dia tain'i Jesosy ihany koa isika tsirairay avy dia ray vavaka ho amin'ny firenena isika ry Jehovah Andriamanitra mahalalana io tena akasitrahana ianao tokoa Jesosy malalo ny afaka sy ny teny izay nomenao anay tamin'ity anio ty tena isaorana ianao Jesosy ny mpanomponao tondran'izany teny izany Jesosy nampiteneninao izy dia tena hoe tafampita taty aminay ny lafatra Jesosy izay hoe mampatsiahanay indray Jesosy ilay fahatsaranao mampatsiahanay ny fahalehibiazanao izay hoe miteny aminay fa tena hoe eo akaikinao ihany no mahatsara anay Jesosy dia izay tsirairay avy izay tonga teto reto Jesosy dia tena hoe ho tsapanay tokoa Jesosy izany hoe fahatsarana manakaiky anao foana manana fifandraisana aminao izany Jesosy malalo satria ny androm-piainana rehetra Jesosy dia tena mila anao Jesosy malalo fa ianao ilay tena hoe mpanome fifaliana ho anay ianao ilay mpanome fiadanana anay Jesosy ary ianao ilay tokona isanandro Jesosy nina zava-mitranga eo amin'ny fiainanay Jesosy izay tsirairay avy reto amin'io Jesosy dia tena hoe miandry ianao hoe rehefa vonona izay Jesosy miomana amin'ny fiavianao Jesosy malala dia izany indrindra no hanompoana ianao izany ianao mba miasa anao dia izany ihany koa Jesosy ny ambenana eto isanandro Jesosy malalo fa miandrandra n'ilay fanjakanao izay miandrandra n'ilay lanitrao izay Jesosy ary indrindra raha tonga eny amin'ny raha lanitra ianao dia tena hoe anisan'ilay hoe manjavona ihany koa izay Jesosy malalo dia tena ho voavotsy eny amin'ilay fanjakanao fa izany faniriny fona ilarina Jesosy malalo dia tena mankasitraka anao izay Jesosy ny amin'izany teny mamy aby aminao izany dia ankehitriny Jesosy izay dia tsy adinona ihany koa firenenay Jesosy malalo tsy miafina aminao izany firenena malalana izany Jesosy malala fa tena hoe betsaka ny zava-mitranga ao Jesosy betsaka ny korontana ny adala politika ny fijangajangaana ny faharatsiana maro isan-karazany ary tena hoe manjaka ao ny satana Jesosy manjaka ary izany asa maizina izany Jesosy noho ny tsy fananana anao noho ny tsy fanakaikezana anao Jesosy fa manakaiky an'izao izao tontolo izao izay tena hoe feno faharatsiana ty Jesosy dia angatahako manokana amin'ny fananao masina Jesosy tena hoe anjaka ao amin'izany firenena mananana izany Jesosy dia mba hitodika aminao hiverina aminao malagasy izay hoe mbola tsy mahatsapa ny tena hoe izany fahatsaranao izany Jesosy fa tena
tsy tiana ioviry Jesosy ary misy havanao eo misy namanao eo Jesosy dia tena hoe tsy tiana ioviry amin'izany fahaverezana zany fa mba tena hoe azoto mandrakariva hitady anao azoto mandrakariva iaina amin'izany fahatsaranao mahatonga fiadanana zany Jesosy malalo dia saorana ianao zany rehetrarehetra zany Jesosy ny olona tsirairay avy izay nandeha tetika aza vela ho diso anjara amin'izany teny mameve aminao zany dia raha isaraka eto izay Jesosy dia aoka ny anjelinao hiambina anay Jesosy tena hoe iaro anay hiambina anay amin'ity alina ity ary raha mbola tsy tonga eny amin'ny rao alanitra ianao Jesosy dia mbola zany anjelinao zany ihany koa no amoanay amin'ny maraina Jesosy dia apetraka eo am-pelantananao findray ny tontolo andronay rapitso dia ianao ny aloha lalana anay mandrakariva dia isaorana ianao zany zavatra rehetrarehetra zany Jesosy eo voninahitra ny eo anao rery ihany hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay aleluia amen. Aleluia, mankasitraka indrindra anao ranavavy Lovelita mivavaka izay nentina teto androany. Andriamanitra manankirepasaorana malefity anao. Misaotra antsika rehetra ihany koa izay tonga teto androany. Raha tsy tetonareo dia nangingina teto ny fandaharana. Fa tonga kosa nareo dia nafinaritra ny fiarahana. Dia misaotra anareo ary dia Andriamanitra malefity hitombosotra dia mitombo fahasoavana hatrany isika mianankavy. Raha mbola tsy tonga eny amin'ny rao lanitra Jesosy ka tahiny tompo venana somatsara dolontsika dia rapitsolentsika mioneto amin'ny 7 ora farafatarany amin'ny 7 ora sasany. Aki radio.radio12345.com no ahafahanareo miheno nonjapeo Aki radio. Miato kely aloha ilay site web anankiray izay maris.org izay vonosokafantsika narovantsika ese kely iny itoy ao amin'ny Aki radio.radio12345.com ny fanarahantsika ny momba ny Aki radio. Ao anao afaka miheno radio tsy ho ela koa anao dia hita zavatra maro afaka mihetsiketsika ao anatin'izany comptetsika izany ka dia tahiny ny tompo tsika mianankavy tahiny tompo dia mahereza daholo dia rapitso indray mihoana bonne nuit daholo tahiny Jesosy. Alléluia, amen.